Miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta nahatratra n'ity andro androany ity indray isika tapany voalohany amin'ny fifadia Kanina. Halleluja. Ivavaka atsika. Tompo lainay tsara indrindra any an-danitra ao. Mbola misaotra mankalaza mijery anao manome voninahitra anao Jesosy ao. Ny amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay sy amin'izay rehetra ambaranao aminay. Tompo misaotranao satria tianao tokoa zay matoa teneninao foana. Tianao zay matoa anarinao foana. Misaotra amin'izany fananaranao sy ny fitiavanao zany Jesosy ao. Koa mangataka aminao zay Jesosy ao mitenena aminay foana. Ambarao anay foana ny sitraponao. Tompo malala aoka ny anaranao foana ny sandatra amin'izay rehetra ataonay. Koa mitenena amin'izay rehetra tianao ambara Jesosy ao. Ho an'ny vahoakanao, ho an'ny zanakao, fa vonona izay iainao anao. Misaotra Jesosy ao, aoka ny fanainao masina no isandatra eto. Alléluia, amen. Ny Nofy nasian'ny Tompo anazy zany no maly atoandro Ny Nofy satria nanontany ny Tompo zany momba ny Fifadian. Ahoana Jesosy inona ny teny omenao momba ny Fifadian? Ahoana inona ny atao? Inona ny directif? Ny direction zany idirana amin'ny Fifadian satria mila foana atsika ny fitariany fanahy masina. Dia naneho any Tompo zany anatina salany hoe toerana anankiray, trano anankiray zany. Salany hoe maromaro tsika no anatin'ny trano anankiray. Ny azo lazaina trano zany dia ny fitambaran'ny kristianina. Fitambaran'ny kristianina mitambatra zany ohatra hoe amin'ny groupe iray, ohatra hoe amin'izao YouTube zao itsika iray dia ao anatin'ireo zany misy zany amintsika manao an'ilay Fifadian. Fa ny nasian'ny Tompo anazy satria hitako zany ireo olona ireo maromaro ireo olona ireo zany dia samy mandray anjara daholo. Sahalan'ny hoe mandray anjara izy ireo zany ampandraisana anjara. Dia azoko zany ny tiany Tompo hoe mandray anjara amin'ilay Fifadian. Alléluia. Dia ao anatin'ilay fandraisana anjara zany misy zany nandray anjara manao sorta izy. Manao sorta fohy. Dia tsy hoe tsy tiany Tompo ianao, fa tiany ianao na dia hoe ao anatin'izany. Tiany Jesosy ianao na dia ao anatin'izay. Fa ny tiany Jesosy ianao zany hoe hiova. Satria henoko mihitsy ny feon'ny fanahy masina ny teny hoe io tsy mety izy. Tsy mety izy manao sorta ianao amin'ny fanatrehako. Henoko zany le feo miteny an'izay. Dia avy eo zany teny amin'izay koa hoe eno tsy mety le izy. Sahalan'ny hoe mampiteny anazy zany Tompo hoe mila tenenao satria misy mbola ao anatin'ny fitafiana izao tontolo izao. Koa miteny amintsika zany Tompo mila tsika zany hiditra amin'ny fanatrehany, hiditra amin'ny Fifadian, hitady azy dia mila tsika amin'ny fahamasinana anatiny ivelany. Satria le olona hitako nandray anjara fa izy mbola ao anatin'ny sorta. Tsy hoe anao tsy tiany Jesosy fa tiany Jesosy. Fa Jesosy zany tiany anao, miteny atsika zany teny anao hoe tsy azo atao manisy an'io. Hitako mihitsy zany nasian'ny Tompo anao hoe tsy azo atao izy anatin'ny Fifadian, ao anatin'ny fanatrehan'ny Tompo, anao anatin'ny sorta na pantalon. Amen. Zay zany ny afatra ao Tompo tao anatin'ny Fifadian. Amen. Mbola ratsika ihany koa fijoroanao avombelona momba an'izay. Halleluja. Mba ho fantatsika hoe tsy miditra ny lanitra ny pantalon ny sorta. Halleluja. Fitiavana ny tenenana atsika zany. Tsy manendrikendrika, tsy manenjika, tsy mankahala. Fa zay zany ny afatra ny Tompo. Rehefa nasehony zany le izy dia samy nandray anjara daholo tsika mety hoe anatina groupe iray, anatin'ny toerana anankiray. Mivaliany Jesosy zany le fanontaniako. Dia rehefa avy eo zany za nasainy koa zaho koa zany anatin'ny mandray anjara.
za koa anatin'ny mandainjara tsy hoe tsika ihany fa tsika rehetrarehetra samy jereny Jesosy daholo mankatoa ve sady tsy mankatoa zay zany le izy. Amen. De rehefa avy eo amin'izay naheno hira zaho, ny hira ny henoko tao anatiny ny rano zanak'ondry latsaka, iny foana ny verimberina tao, ny rany zanak'ondry latsaka namelona itao Golgota, iny foana ny verimberina de avy eo zao ny fo amin'izay. Halleluja, voninahitra ho an'i Jesosy. Amen, amen. Ny manaraka nisy nofy ihany koa nasehon'ny Tompo ahy nandeha anatin'ny toerana anankiray amin'ny toerana anankiray zany anadio trano. Tranon'olona anankiray vehivavy anankiroa izy fa ny anankiray ohatra ny hitako tsy manambady fa ny anankiray manambady. Tonga amin'le toerana zany aho de nitaona anazy zareo nakanao indao izy anadio ny tranonay. Resaka fanadiovana ny tiany Jesosy ho tenenina zany. Fanadiovana zany hoe misy olona zany ato mety manambady ianao na tsy manambady ianao na tokatena. Halleluja. Dia ilainy Jesosy diovina ny tranonao. Ny trano de tiana fa ny anao no tiany Jesosy ho diovina. Ianao no tiany Jesosy ho diovina. Halleluja. Zay le hoe trano misy mangetaeta zany amintsika. Ka tsika zany mila manantona an Jesosy. Tsika mila manantona an Jesosy mandritra ny fifadikana tsika mitady an Jesosy de mahita ny tavany. Satria nasehonena teo daholo eo tamin'ny tolakandro be dia be ny nofo nasehonena. Halleluja. Rehefa nandeha amin'io toeran'io zaho anankiroa le izy vehivavy anankiroa fa ny ray manambady ray izy ngamba tsy manambady. Niditra amin'le trano anankiray aho de kely le trano anankiray nanadio tao za. De ohatrany kely izy fa be entana maro korokorotana entana. Dikan'izay mila laminao le fiainanao. Halleluja. Maro zavatra mikorotanao de mila lamina le trano. Le trano de tempolon'ny fanahy masina. Nandeha ao amin'ny anankiray ihany koa zany nanadio ngeza be le trano malalaka tsara mpivady izy ireo. De rehefa avy nanadio an'le trano eo de rehefa avy eo naheno feo ndray koa ny teny. Le feo ndray ny teny izy tsy hitako le olona fa miteny le feo hoe mitsalany hoe manazava amin'le olona zany le feo hoe isy mosary ho avy, isy loza ho avy, isy horohorontany ho avy Jesosy. Dia avy eo salany mamerina an'le teny koa rehefa avy eo avery koa le izy miteny amin'le olona koa za zany hoe izay zany takiany Jesosy ho tenenina amintsika. Mila miomana manadio ny tranontsika, manadio ny tenatsika satria ho avy ny loza, ho avy ny mosary, ho avy ny zavatra hitranga amin'ity tany ity. Ka raha tsy manadio ny tenatsika dian'izao tsika, raha tsy miditra amin'ny fanatrehan Jesosy dian'izao tsika, raha tsy dioviny amin'ny rano dian'izao tsika, dia ho zava-pona zay rehetra ataontsika satria mila dioviny tsika. Mila miditra amin'ny fanatrehany foana ianao ho dioviny. Halleluja. Fitaovana fotsiny ao irany. Fitaovana fotsiny ao irany. Fa ny teny zay tiany Tompo ambara zany dia ny homanatsika. Le vehivavy anankiray dioviko ny trano mikorotana be. Dikan'izay mbola tsy milamina ny fiainanao. Ny faharoa malalaka be le toerana fa izy le fahitako ny letra izy zany mbola variana, mbola misy zavatra mahavarina azy an'le vehivavy anankiray manambady. Fa avy eo nitoriana misy feo hitako le olona mitory aminy fa tsy hitako zany fa le feo henoko dia izy mivady zany, salany hitako izy mivady de miteny le feo niomana fa isy an'izao de variana be zareo ny heno. De avy eo zany namerina ihany koa za. De azoko zany tiany Tompo hoe mila torianao foana reo olona reo. Mila ambaranao hiomana fa ho avy Jesosy. Mila ambaranao hanomana ny ara-panany ny idirany amin'ny lanitra ka hanamboatra ny fiainana ara-panany, hanamboatra ny trano, hanadio ny trano. Zay zany afatra ny Tompo amintsika. Zay zany nambarany anty amin'ny nofy ka misy amintsika zany atsika zao mila miditra daholo tsika amin'ny fanatrehany. Mila miditra ho dioviny amin'ny rano izao senao na zana ianao. Mila miditra tsika satria tsy tanteraka. Amen. Zay zany afatra ny Jesosy
dia voninahitra ho azy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen, amen.